t'horizon de recherche no azony a nefa tao a fitrandrahana fitaovana avolenta ary goavana entina mitrandraka no hita any toerana. Manjavozavo amin'ireo mponina ny zava-misy any toerana satria tsy ampy ny fanazavana tonga ny aminy mikasika ny tetikasa-pitrandrana fasy mainty atao manakara ity. Le vahoaka eto zany a tsy mahalala loatra ny hoe inona ny ratsy amin'izy io a tsy mazava mihitsy na inona ny tsara aminy. Le zany a na le radio teo lona moka ny zavatra io ara zao a efa nikatona efa tsy fantatry naona fa efa tsisy tsony izao 102.4. Miaina ao anatin'ny tahotra arak'izany ireo mponina ny fotony manay izy ireo sao mandoto ny rano ny asa efa nataony orinasa Mainland. Ny toeram-pitrandrana rahateo mifanila amin'ny canal de Pangalana izay akana ny rano fisotro ny mponina. Vao tamin'ny herinandro ambony anie canal de Pangalana io masira ny rano Jirama fa raha ohatra ka tsy fantatra izy ampiasainao nefa ny totra ny karazana déversoir le ao tsy maintsy mifangaro amin'ny canal de Pangalana sy le ery ambadika ery mihitsy io zavatra io Analabe dia raha ohatra an'izay ny zavatra isy eo dia tsy hopoizina ho an'ny manakara mihitsy le ana rotra ka tsy protégé tsara le zavatra raha ampiasainy. Mety hitondra fampandrosoana ny tanànareo ty le fihinanana fasy-maitso mety fampandrosoana reo mabe valakaretina zany momba amin'ny rano sotroina dia zazabo da mararirary ny mandro aminazy zay aby ny zava-bitany tamin'ny fagnamboarana raha amboarindreo. Tsy voamarina treto raha tena nakarany mponina teny fotony rano tao Pangalana. Raha nisy tokoa ireo narary tsy fantatra mazava tsara hoe firy izy ireo. Toy izao nambarany ny ministry ny fahasalamana raha nanontaniana momba izay tranga izay. Any amin'ny faritra Vatovavy Finany misy ny orinasa Mainland, misy an'le rano maloto izay hoe mamparary ny mponina, afaka marin'ny ministera ve ny fisian'izay zavatra izay dia inona ny fepetra efa niraisana. Zany angambany tokony ho jerena zany raha ohatra ka misy an'izay fa misy ihany ny ministeran'ny rano ihany koa izay samy manana ny andraikiny ao anatin'izany fisehoan zavatra zany azo atao tsara ny mitily an'izany rano izany raha ohatra ka hoe izay marina no isiny ny aretina amin'ireny faritra ireny. Tsy ny resaka rano ihany no olana, tsy misy afa-tsy ny voka-dratsy ny fitrandrahana no fantatra ireo mponina eny fotony. Misy fehitrekany nio afaralo hafako fasimento io satria agnatina fitrandrahana io anie mba mitazona ny tany ka mety hiteraka ururu tany ny faran'io zao raha ohatra ka tapitra io fasika io satria tsy mesy manjary daboalagny angalany io. Sy manakevitra amin'io avako jinjanako avao malala anazy. Sy malala. Tsy malala. Ny raha jerena zany ny raha io sy fitrandrana angamba ny fahitana anazy io satria mbola sy complet ny taratasy na zahay tonga tagny indray mandeha zay aza nangataka fiche de données de sécurité sy mbola tafavoaka anary zareo zany le zavatra zany fa ny tsara ho fantatra zany toerana fasina zany io toerana io ary raha mijery fasika sika dia sy lisy zany be dia be aminazy io zay raika dia fa mila gérena tsara zay amina na risque professionnel ho an'izay miasa aminazy na le risque environnemental ho an'izay mipetraka amin'ny littoral satria ny poussière mety ho ateraka an'io mety apikohaka na hitondra zavatra hafa zany raha sy zery ny zavatra exploitenao zany fa le toerana kortagninary zareo zany le environnement naturel io. Manampitrotraka ny fisalasalany ireo mponina ny fotony ihany koa amin'ny hoe isy tombony ho azy marina ve ny fitrandrana fasimainty atao atoerana ny fitsirihana atao ny orinasa Mainland tany amin'ny tany manatopo disadisa izay nitarika ady mihitsy. Taniditra teto taminay teto reo dafa taniditra zany izy da sy ba hoe ba magnano odivody votrany hoe ba fagnosafa amin'olo hoe ba fagnotany amin'olo da misofosofoka zany izy mifariparitra zay tony rany irany atra amin'ny agno sofoka amin'ny agno da tapitanao izy mangady mana rano tany tonga da roahana hoe sy ilainay nareo kasika ny zavatra sisy resaka mikasika amina mpanjaka sisy resaka amina fokon'olona zay gn'antony sy tiavanay nareo.
na tonga an'ireo a dia le tanin'olo borné zany a avy tonga dia misofosofoka izy amin'ny tanin'olo sisapon'le olo avy dia misofoka izy dia le tokotany moa ka titre ary borné zay zany mahatonga le olo niady aminazy satria ohatrany sisy dikany misy zany le tompony tany ka ve tokony mba fampirarana hoe ao iatony zao zao no zavatra natonga anay a mba fampirarana amin'ny tompony tany da sisy raha tonga da misofoka izy magnano je suis misy zany izy ka je suis mievy tena ambony lalàna ireto sinoa ireto toy ny tsy maty manota izy ireo raha ny fahitany ireo mponina eny fotony mikasika ny fitsofotsofoana eny an-tanin'olona iza no miaro ireo sinoa ireo rehefa tojo olana dia fahitanao zay misy olo mpiaro zareo sinoa reny io misy mpiaro anazy misy le sinoa tena misy mpiaro iza miaro anazy io le miaro anazy teto voalohany indrindra aloha dia le io aby zany le défense no ny olana nisy teo amin'ireo mponina dia ny fitahana indray izy ireo fa mpampondrano no atao any atoerana fa tsy sondage lavaka roa na telo rakely indrindra no hita isaky ny tanàna araka ny filazandreo zany da manao pompony dia indreo hagnano fampandrosoana amin'ny commune fa mila fadiovana zany ny tanàna mila rano fisotro madio da resy lahatra ny vahoaky tafiditra ao anatin'ny lalàna feno fitrandrahana renakibony tany fa tokony maka ny hevitry ny mponina eny fotony ny orinasa momba ny asa fitrandrahana ataony eo amin'ny fanadiadinany atotataratasiny Mainland any Atsimo zany a dia misy mpanady ady manokana izay nalain'ny ONE zany a hanao amin'ny fanadiadina eny atoerana ka hanomboka atoato ny asan'izy ireo zany zao dia miankina amin'izay ny totoyany sy ohatran'izany tsapa nandritra n'ity fanadiadiana ity fa sarotra ny fahazahoana loharanom-baovao ofisialy indrindra fa teny anivo ny orinasa mila mafisina ihany koa ny mangarahara eo amin'ny resaka fitrandrahana voaporofo zany no tamin'ny fahasahiranan'ireo mpanao gazety nanao an'le fanadiadiana mikasika ny fitrandrahana sasatsasany a teto amintsika kanefa dia are-pirenena le izy a ary marina fa hoe ireo orinasa mpitrandraka ireo zany dia nahazo lalana amin'ny fitrandrahana kanefa kosa manana andraikitra zareo eo amin'ny vahoaka izay tompony arena anao ampisiny mangarahara ary tsy eo amin'ny mpitrandraka irery ihany koa fa eo amin'ny fanjakana indrindraindrindra eo amin'ny fampiasana ny vola azo avy amin'ny fitrandrahana raha amin'ny lafiny le hoe redevance zany a na ristourna dia misy fitsinjarana izy io ary rehefa mandeha ny fitsinjaranan'izy io a dia misy a izay miverina any amin'ireo rafitra any fotony a ary misy a ny tsinjaraina amin'ireo ambaratonga samihafa zany le vola ohatrany tamin'ireny hoe visco ireny a reny dia marina fa niditra tany amin'ny kitapom-bolam-panjakana fa dia efa miverina any fotony ireny raha ny tena marina amin'ny alalan'ireo fotodrafitrasa izay napetraka raha tsisy ny vola miditra amin'ny orenakibony tany io efa tsy zolotsolo ny karaha mampiasa mpanjakana zahay zany en tant que hoe mpandalina ny toekarena dia mahita hoe efa misy vokany izy io fa mbola tsy ampy zany hoe mbola tokony hatsaraina zany ny fitantanana azy loharano-karena ho an'i Madagasikara ny sehatry ny fitrandrahana renakibony tany raha aitsika ny mitantana azy mety hitondra fampandrosoana marina tokoa ve ny sehatry ny fitrandrahana renakibony tany eto Madagasikara raha vapetratsika ny politika vaovao sy maharitra oentsika hitrandrahana ny arenantsika malagasy laza olenoleny aho hoe afaka ataontsika tsara ny mampandroso ny firenenetsika amin'ny alalan'ny arenantsika ny anisan'ny ady atrehantsika ankehitriny mba hiarovana izany arem-pirenena malagasy izany le sehatry ny fitrandrahana renakibony tany ve araka ny hevitra mety hitondra fampandrosoana ho antsika eto tondra fampandrosoana mihitsy amintsika Madagasikara tsy amintsika ihany amin'izay toerana rehetrarehetra fa kosa zao a tsy maintsy arindra tsara ilay izy a hifanaraka amin'ny fampandrosoana ny tanindrazantsika zany hoe ny lalàna mifehy anazy io a raha ohatra ka misy tokony amboarina dia amboarina atao ny fifanarahana mba tsy amatiantoka afatiantoka ny firenentsika izay tompony ny arena io any azo alamina ny
protocole d'accord io any azo amboarina raha ohatra contrat au départ combien oui 30 50 30 70 par exemple après 3 ans na 5 ans hitany fivoarana efa amortiny investissement nataon'le investisseur ampiakarina 50-50 efa nahazo vola be ny investisseur raisitsika ny 70 satria tsika tompoko tany de menazy ny 30 après quelques années bien sûr. Nous avons un gouvernement, une situation de la transition. Et nous n'avons pas de gouvernement élu, ni président, ni gouvernement. Nous n'avons pas d'institution élue. Et pour clarifier, pour mettre des règles claires pour, disons, le secteur minier, il faut avoir un cadre légitimé. Ça veut dire des institutions, des autorités élues pour qu'ils puissent obtenir une légitimation pour ça. Inona ireo sosikevitra mba ahafahana manatsara kokoa ny fitantanana ireo arenan-kibony tany? Zava-dehibe ny fampahafantarana ny lalàna mikasika ny fitrandrahana ary indrindrindrindra ny lalàna mikasika ny tontolo iainana mba hanara-penitra ireo mpitrandraka. Ao anatin'izany dia tokony ho fantatry ny fotony, ny zoany ary ny andraikiny. Ho fantatr'ireo mpitrandraka hoe reto avy ny dingana arahana amin'ny fitrandrahana. Tsara raha toa ka misy ny serasera eo amin'ny ireo mpitrandraka sy ny olona ny fotony, indrindrindrindra eo amin'ity resaka fitarainana ity. Samy manana ny anjara tandrify azy arak'izany ny tsirairay eo amin'ny fametrahana paikady maharitra eo amin'ny fitantanana ireo harem-pirenena. Tsy nofinofy arak'izany fa azo atao tokoa ny mampandroso an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny fitrandrana ny arenan-kibony tany raha samy mijery ny tombontsoam-pirenena ny rehetra. Mahatratratra any amin'ny 10 taona eo ny volamena voatrandraka isan-taona raha ny loharanom-baovao iray. Noho ny kaboraraka sy ny tsy fandraisana andraikitra ireo olom-panjakana, tsy misy afa-tsy volamena 10 kilao no mba fantatra ny fisiny. Mbola manjaka ny fitrandrana tsy ara-dalàna eny amin'ny ankamaroany ireo toeram-pitrandrana volamena manerana ny nosy. Iverina ny sakondray isika eto dia sany manao izay tanin'ny kibony ireo mpitrandraka. Ianao mitrandraka anany io zao mahazo fanjoan-dala sa mitrandraka avao? Mitrandraka avao zahay fa tsy misy an'izay. Fa tsisy olo mangelingely nareo loatra mitrandraka ohatran'izao? Tsy misy mangelingely fa da samby mitrandraka aby avao gn'ataonay aby olo marobe ta. Olo marobe zao mitrandraka aby anao? Samby mitrandraka aby avao tsy misy manana an'izay. Dia anareo zao mahazo fanjoan-dala mitrandraka ohatran'izao sa mitrandraka avao? Zaho hananganay an'izay tsy manana an'izay zahay. Na agny mera, na agny fokotany tsy misy manana an'izay. Kaso tsy azo atao zao. Fa mety ho fantatrareo ve ilaila rehefa fanjoan-dalana? Fantasinay avao zao raha fe haitaoko ory tegna mbo tsy misy koa, tsy misy hankalategna anazy. Dia tsy misy akana ireo fahazahon-dalana tokoa ve? Ny rafitra misy ve ny goragora sa ny fanentanana ny tsy ampy? Aiza ny fandraisana andraikitra ny tsirairay amin'izany? Aiza ho aiza ny fametrahana ny comptoir de l'or? Ny comptoir de l'or dia anisan'ny rafitra anankiray izay efa misy eo amin'ny lalàna mifehan'ny sehatry ny arenan-kibony tany hatramin'izay. Misy ny ataon'ny fanjakana amin'ny Kroma ohatra izany izay manana any Briville, any Maivatanana, any Beanana, ary mbola anisan'ny ezaka izay atao zany amin'izao fotoana izao ny manaparitaka an'izay rafitra izay. Misy ihany koa ny ataon'ireo privé hafa izay efa miasa eraky ny Atsimandrefana amin'izao fotoana izao mbola tsy misy, fa anisan'ny ezaka angamba izay mbola atao satria izany moa fampiasam-bola izany no tena anisan'ny zava-dehibe ao anatiny, ka dia izay fampiasam-bola izay tsy maintsy erana miasa amin'ireo sehatra tsy miankina na ny eo amin'ny fanjakana ihany koa. Noho izay firoborobony ny fitrandrahana tsy ara-dalàna dia tsy voafehy ny fitrandrahana atao. Eto amin'ity toeran'ity izao dia olona an-jato no miady volamena eo. Io lavakanao zao firy metatra izy anany io hiditra anatiny eo? Oh, fa lavidavitra io. Fa lavitra io dafa ambanimbany agny. Ka rehefa tsy mitrandraka volamena intsony nareo dia averinareo tamin'ny toerana taloha le lavaka, zany hoe raha ny tany baka ambony agny averina aty sa avela amin'izao le lavaka? Avela amin'izao. Avela amin'izao.
Tsy fantatra mazava tsara ny lanjan'ireo volamena voatrandraka eto amin'ity toeran'ity isan'andro. Ho an'ity mpitrandraka ity izao dia zara raha ampy hamelomany ny vady aman-janany ny vola azony amin'ny alalan'ny fitrandrahana volamena. Sy mahazo magnagrama zahay fa mahazo magna 5,000 8,000 san'andro. Zay avao gn'azonay aminazy. Efa misy mpividy ireo volamena ireo amin'ny ankapobeny ary miovaova ny akany ny grama iray. Iza olo mividy volamena aminareo ty? Mividy atiky? Patro rzafy maro. Olo baka ia? Asomanongao. Olo somanongo avao. Dia ohatrino grama raika amin'ny volamena eo? Ny grama raika aminazy? Indraindray izy 9 aly. Indraindray koa mba miakasakasa koa 7 aly. Raha hesy iza zay gn'ataony viliny grama raika. Indraindray zay mandaza atapy-tanàna aminay Bevinda ao. Misy avao koa ilan'ny mpanao risoriso mandeha madinidiniky mivily mangalaky dra magnaty sy magnegny vily amin'ny valorivo. Miroborobo ny risoriso sy ny varomaizina dia jerena fotsiny ve ny trangan-javatra toy izany? Ahoana ny fampiarana ny lalàna? Ny manandrify anay dia ny misetra ny fanenjehana ny fanitiana ny lalàna ny code minier na koa hoe fanamboarana an'ilay code eo amin'ny setra ny fanitiana ny lalàna na hoe ho atao entitra kokoa ny misazy izay mety hiantra amin'ireo izay tena mandroba ny firene. Efa nisy tranga ve izay dia inona ny fipetrana raisinareo manao? Efa nisy tranga ohatra hoe amin'ny aferan'ny trafika am-bolamena reny. Fa ny texte ny lalàna izay mifehy azy dia mbola le lalàna maivana taloha dia io mila fanamboarana mba ho enjanina kokoa. Mbola lavitresaka ny fametrahana paikady maharitra ahafahana miady amin'ny fitrandrana tsy ara-dalàna ny arena kibony tany. Isan'ny lahara-pameana amin'izany ny fanavaozana sy ny fahampahafantarana bebe kokoa ireo lalàna mifehy ny fitrandrana arena kibony tany. Any Manapatrana, kominy iray ny Kongo, Sinoa no mitrandraka ny volamena ao atoerana. Fitrandrana industrialy no ataony reto teratany vahiny ireto. Toe-javatra izay miteraka vokatra tsy bebe kokoa raha oharina amin'ny fitrandrana nentim-paharazana izay ny herin'ny sandry no hitrandrana ireo volamena. Simba ny tontolo iainana voalohany, simba ny fiarahamonina, simba ny toe-karena, sy mitondra ninina teto aminay ny fitrandrana volamena. Miova be ny fiovana, tahaka an'izay koa misy ny volo simba, magnamorona ny moron-drano igny be dia be ny zavatr'olona simba ny angeny io sinoa io. Saika tanimboly avokoa ireto amin'ny sisiny ny moron-drano ireto. Miantoka ny fiveloman'ny poniny io rano io. Io ny sotrony ary ao ihany koa izy ireo ny manasa lamba. Ny zava-misy anefa mihamaloto ny rano vokatra ny fitrandrana ataon'ireo sinoa satria lasa ao anatin'ny rano avokoa ny rano-tany rehetra. Na eo azy izany rehetra izany dia tsy afa-manoatra ireo mponina noho ny tahotra satria misy tompona ndraiky mpanjakana ao aorianany reto sinoa ireto raha ny filazan'ny mponina. Tonga teto nisy fotoana nahatongavany sous-préfet teto. I sous-préfet indray nanao hoe ireto zazozongozongona fa nahazo fahafahana nalalaka avy ambony agny. Kireo nareo dia maheza miara-miasa aminazy. Izao fananganana fodrafitra izao foana no andemena ny sain'ireo mponina ny fotony ho takalo ny asa fitrandrana ataony ny teratany vahiny. Ireo solon-tena mpanjakana mihitsy no midina eny atoerana milaza an'ireo vahoakan'izany. Chef district efa tonga taty dia efa nitenena tagnano tamin'io ary efa misy foto-drafitr'asa ny fagnarahana hoe bo nareo hitrandraka hangala ny hakan'ny harena kibony tany ato aminay ka no zany zay agnamboaro zavatra zay sekoly hôpitaly dia rano fisotro madio zany aby zavatra efa natao agnatin'ny ano ny ekeny zareo zay oro nefa ny hatry am'izay ka zikatra amizao izy moa vitany natao sangarazany nongatra izy sy zavatra nipetraka na iray araka vomaiky nasahirana fa tena sy nampidibola misy nakely varivety ara fa vomaika tena fasariagnana no azo nampagnategna izy foto-drafitr'asa hanao hôpitaly hagnano lakilasy andro rano fisotro zavatra raha mahasoan'ny commune sisy ndre dia baraiky vanjivanjy aby raha ataony. Dia tena langa tokoa ve ahoana ny momba an'ireny fangatana ataon'ny mponina ny fotony ireny? Eo amin'le fakana hevitry ny mponina dia soritana kely hoe mbola tsy dia mahay loatra amin'ny fandraisana anjara
prise de décision angamba ny tiako lazaina na ny participation citoyenne mbola tsy de may kely an'izay zany a le ponina ka matetika de fangatahana fotsiny no atao le fangatahana nefa tsy milamina ara-dalàna fa samy mangataka an'izay marary kely azy eo ny sasany hoe amboariny lalanay amboariny tatadrano omeo rano madio zay zavatra kelikely ohatr'izany ny sasany ary hoe omeo baolina zay omeo maillot zay arakarak'izay marary azy eo ny teneniny fa tsy de misy mijery loatra le firaisana zany na ny fampandrosoana ny faritra mihitsy. Trangam-piarahamonina hita amin'ny fokotany mananotromby kominy manapatrana ihany koa ny fiarahany sinoa amin'ny zaza tsy ampitaona. Hitako zany ohatrany manimba ny zazakely malagasy. Anao fa niaraka tamin'izareo? Sy niaraka taminahy. Fa isavy ny olona fa ianao niaraka tamin'izareo? Maro ihany niaraka taminahy. Ito zao mety misy firy? Mety misy enina na dimy. Eto tanàna eto ihany. Ataon'izareo ahoana koa ampiala zao? Dia tsy haiko na bandreo anahy. Dia sy mahasaly lahy dia efa misy mahasaly lahy ihany. Tsy ny rahany avy. Dia amin'ny ohatrinao volamena le sinoa? Mainenonao? Misy kahe soa. Ny sinoa sy mivavaka hatramin'ny mpianatra sy ampitaogna aza sy mba ny sinoa io misy raharahan'izay teto. Ny tsirairay ihany no voatenin'izay fa hoe ny ankabeazany aloha dia olona tsy nianatra fa anankiray ihany zay mpianatra iteto niaraka tamin'izareo. Dia tsisy olana amin'ny ray aman-dreny zay mpianatra miaraka amina sinoa zay? Izy io moa tompo niaro n'ilay zaza ihany zay mahatale sekoly anay. Zavatra mitranga dia asiaka mazaka ohatrany vorovorovy misy ny taranaka malagasy diovany hano hadalanako ny zavatra tsy hita maso aloha sady tsy regny sofina dia tsy hitako sady tsy miriseniko efa ny fomba mampanao amin'ny resaka teny fametaventara sy ny karazany ihany dia zavatra misy. Nanantona ny ben'ny tanàna ao amin'ny kominy manapatrana izahay nanontany momba ity trangam-piarahamonina ity. Tsoroka aloha soroka misy anazy miangatra tsy mbola nahita ary tsy mbola nisy fitarainana tonga teto amin'ny komina ny mahakasika an'izay. Ny feo angamba dia misy fotoana tokoa nahindona an'izay feo zay. Zava-misy koa izany tsy fenina koa ny mba misy koa mitady tombontsoa amin'ireo sinoa ireo le zazagasy ireo tsy haiko na misehatra ny hoe tsy fahampiana ve mahatonga an'izay. Ny tovovavy ao manapatrana dia tsy voatery ny varitena avokoa raha ny fanadihadiana nataonay. Ity tovovavy iray ity izao dia niaraka tamina sinoa antaonany maro. Ohatrany anazy zany tsy sinoa pira fa métis izy. Gasy ny mamany avy ny Ambatondrazaka dia ny dadany sinoa. Fa raha ohatra hoe namany sinoa reo izay indray aloha zany dia tsy azoko ny resaka an'izareo. Fa Mpaka volamena zay ny isany anazy. Dia ny fiarako taminazy hatramin'izay aloha dia mety amiko fa tsisy hoe zao na zao fa dia mifanazana satria ataoko angamba tsy nety ny fiarahany tamiko ataoko hoe ray volana roa volana dia niala taminy matoa zany hoe nanongotra ny telo taona zay dia mety amiko fiarahany aminy. Hita taratra tao anatin'ity fanadihadiana ity fa misy tokoa ny fiarahany ireo mpitrandraka teratany sinoa amin'ny tovovavy malagasy avy ao manapatrana. Fanodikodinina zaza tsy ampitaona tokoa ve sa fivarotan-tena? Tsy kiaritra fa samy nanana ny fandraisany azy ny tsirairay. Toeram-pitrandrana volamena ao amin'ny fokotany Tratram-bolo, kominy Miarinavaratra, ao amin'ny distrikany Fandriana no tsy ditsika eto. Ho an'ny eto amin'ny fokotany Tratram-bolo sy ireo mpitrandraka nentim-paharazana amin'ny ankapobeny no mametraka olana ho an'ireo mponina ny fotony fa ilay orinasa vahiny nahazo fahazoan-dalana anao fitsiriana volamena ao Miarinavaratra. Izy tokoa aloha rehefa mitrandraka volamena dia izy samy mila era zany. Ohatrandreo zao tanimbarina efa mivoly agny amin'ny 20 taona dia manao sondage izy dia samy teny aminay eto tanàna. Toy izao ny fanazavana azo avy amin'ny komina momba an'izay fibodona tanin'olona izay. Tsy dia misy fibodona satria misy teny erana foana mbola tsy henonay loatra le fitarainana hoa teny amin'ny tanin'olona
mibody tanin'olona fa ao anatiny ina no zone fa zay faritra azony zany amin'ny le carrelage efa azony. Tsy ny fitsiriana tao eny amin'ny tanin'olona ihany no mampitaraina ireo mponina ny fotony fa ny fanapahana lalam-bahoaka iray ao an-toerana ihany koa. Dia ny zavatra hita maro zany le toerana ipetrahana io zany anisy fefy natao dia efa nisy lalana moa zany teo alohan'ny fotoana nanapaka an'io lalana dia tsy mahazo nandalovana koa zany teo. Manoloana an'izay trangany zavatra izay dia nisy ny fitaraina nataon'ireo mponina tamin'ny ben'ny tanàna. Toy izao ny nampanantenain'ny ben'ny tanàna tamin'ireo mponina. Taraina anay fa dia efa noteneniny hoe avoleo izy fa anay ro manao ny laminasa fa hanana ny tamberim-bidy ianao rehefa avy eo. Ohatra zany idirana 20 vata le varinao raha tsy mambola 2 taona anao dia alohany daholo ozy fa avoleo izy andeha trandraka. Mierina vatra manao an'izay. Hatreto dia mbola fitsiriana no ataon'ity orinasa rosiana ity ao amin'ny kominy ny Miarina Avaratra ary mampiasa machine ity orinasa ity amin'izany. Fa nareo ve tsy mba mety hoe le tonga saina any fa manao zareo mafa mampiasa machine lehibe amin'izany? Ka dia ataonay hoe machine anaovany recherche iny. Machine fanaovana recherche tokoa ve sa inona marina? Magaga ihany mantsy fa fitaovana avolenta tokoa no hita teny an-toerana. Nanantona ny toeram-pitrandrahana misy ilay orinasa rosiana izahay nijery ny zava-misy teny an-toerana. Teratany rosiana nandray anay tao. Tsy nisy fanampanazavana azo avy aminy nilazatrany izy fa sa tsy mahazo teny malagasy no tsy mahazo teny frantsay sy teny anglisy. Ny nahagaga nefa dia tao voavaliny ihany ny fanontaniana napetrakay.